tananety amin'ny televizionna malagasy ny fanambarana avy amin'ny fiadidina ny tetezamita communiqué numéro 1 taoriny didi-pitsarana navoaka amin'ny filankevim-panjakana androany fa 20 octobre 2020 dia nisy ny filankevitry ny ministra no tanterana taona mpampanjakana Ambotsirohitra tapaka nandritra i filankevitry ny ministra fa voalohany ny didi-pitsarana navoaka ny filankevim-panjakana androany fa 20 octobre 2020 manolona ny fangatana Andriamatoa Nonjavondifo ny fanafoanana ny fanendrinana Andriamatoa mangalaza Eugène Régis Premier ministre lehibe ny gouvernement iraisana dia manamafy fa mitombona ary manan-kery tanteraka ny didi-pitondrana larina fa 2020 tsipika 20 2009 1260 tamin'ny 10 octobre 2020 izay nanindry an'Andriamatoa mangalaza Eugène Régis au premier ministre lehibe ny gouvernement iraisana faharoa amafisin'io didi-pitsarana ihany koa fa mbola manohitra amin'ny asany ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernement aperinasa izay ahitana premier ministre lifitra ministre ary secrétaire mpanjakana mandra-pitsanga ny gouvernement iraisana fahatelo farany amahatseto antoerana an'Andriamatoa mangalaza Eugène Régis dia Ramatoa Cécile Marie Ange Maloroanta Dominique premier ministre lifitra amin'ny sanany atitany no premier ministre mpisolo-toerana arak'izany dia mitombona tanteraka ny fitondram-panjakana ankehitriny ary manan-kery ny didi-pitondrana laharana fa 2020 20 nivoaka tamin'ny 10 octobre lasa teo sy ny fepetra rehetra voarakitra ao anatin'izany didi-pitondrana izany Ambotsirohitra fa 20 octobre 2020 ny fiadidina ny tetezamita.